Herinandro vitsivitsy kosa sisa dia ankalaza ny fetim-pirenena malagasy isika. Ao anatin'izay indrindra raha moa dia misy ny komity mpanomanana n'izay fety ny 9 jona izay nananteraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity nentina nitresadresana moa momba indrindra ny fanomanana sy ny ireo fikonokonina maro samihafa ao anatin'izay fanatanterahana ny fety ny faha 9 jona izay. Tsisy filoham-pirenena afrikanina ho avy hanatrika ny lanonana mandritra ny fetin'ny 9 jona izay fetim-pirenena voalohany tarihan'ny filohan'ny repoblika Hery Rajaonarimampianina. Raha ny fanazavana nentin'ny tompona andraikitra mpanomana ny lafiny fandraisana amin'ny vahiny mandritra ny fetim-pirenena dia mifanojo amin'ny fivoriana tampon'ny vondrona afrikanina amin'ny fetim-pirenena malagasy amin'ity taona 2024 ity. Hatreto aloha dia tsy mbola nandefa fanasana ho ana filoham-panjakana any ivelany isika. Ny antony dia satria ny filoham-pirenena zany hoe maniry hoe anasana ireo filoha afrikanina izay akaiky indrindrantsika sy hoe isika mpikambana ao amin'ny vondrona afrikanina. Nefany araka ny fantatra ihany koa dia misy ny sommet union africaine zany le 26 et 27 dia karazany mifanisaka ihany zany le programa. Dia izay ny antony hoe tsy miantsona hafa hatreto, tsy miantsona filoham-panjakana. Ka hatreto zany aloha dia lehiben'ny fazoia izay nahazona fankatoavana tamin'ny filoham-pirenena no antsona zarina izay vahiny manokana tafika ihany koa satria lehiben'ny vondry tafika miasa aty amin'ny faritra masina tsy mandrefa ny Oceana Indiana. Dia ankoatran'izay moa ireo maso vahiny miasa simonina na ihany koa ireo izay tsy monina fa ambassadeur non résident zany no azo heverina fa ho vahiny manankaja ho asaina. 20 andro mialohan'ny fetin'ny 9 jona dia efa miasa avokoa manomana ny pitsopitsony rehetra ny vomera 420 izay antoka ny fanatotosana ny lanonana rehetra manodidina amin'ny fetim-pirenena izay sady feto ny 10 alindama. Toy ny isa-taona amin'ny mahafetin'ny fahaleovantena ny 9 jona dia isy ny matso lehibe izay ho toto-saina mitandro filaminana eny Mikanjabe ny Mahamasina. Ny amin'ity taona ity dia somary miakatra kely ny isan'ny olona mandray anjara. Raha toa ka 2745 ny tamin'ny taon-drasa, ny amin'ity taona ity dia 2881 ny olona andray anjara amin'ity. Izay ao amin'ny défilé moa dia miezaka nasaratra ny zavatra aseho satria io no ahafantaran'ny vahoaka ny miaramila ny force de l'ordre amin'ny ankapobeny zany no tiana ho tenenina ma hoe mampiavaka azy amin'ny fiainan'ny civile no amin'ny discipline ny fifehezana ny zany hoe maso izany. Momba ny afomanga dia nambaran'ny tompona andraikitra efa tonga ny afomanga rehetra ampiasaina amin'ny fetim-pirenena 9 jona. Aharitra 30 minitra ny faharetan'ny fandefasana ny afomanga manerana amin'ny faritra 20. 40 minitra kosa ho an'ny eto andrenivohitra. Eo amin'ny lafiny fitandronan'ny filaminana indray dia ho amafisiny izany manerana amin'ny faritany 10 andro mialohan'ny fetin'ny 9 jona. Hetsika samihafa toy ny fifaninanana ara-panatanjahantena, kolotsaina no tanterahana mandritra ny fetin'ny 9 jona. Ankoatr'izay dia isy ny fitondrana ambavaka amin'ny firenena izay santarina amin'ny moské manerana ny nosy ny 20 jona, amin'ny fiangonana adventista ndraiky amin'ny 20 jona ary ny 12 jona ho avy izao dia fitaovam-pivavahana karakarain'ny FFKM izay atao eny amin'ny katedraly Santa Laurent Mbomanoro. Malagasy mifamety-tanana ho amin'ny fampandrosoana no aloha hevitry ny fankalazana amin'ny fetim-pirenena amin'ity taona ity.